androany moa zany a fantatsika tsara fa amin'ny alady ho avy zao dia akalaza ny fetin'ny reny isika. Zavatra misy eto amin'ny tandrazatsika nefa eto amin'ny firenena dia mahalasa saina, mahavalalànina ary mampiorokoditra azy. Raha tsy teny fotsiny aho afa-tsy ny zavatra mitranga any atsimo izay fantatsika tsara fa mifamono ny samy malagasy. Fa tsy any atsimo ihany fa amin'ny faritra rehetra eto ity tandrazatsika ity dia manjaka izay tsisy ny tsy fandriampahalemana andrenesana sy ahitana foana mpiray-tanindrazana mamoy aina. Raha izay no fotsiny resahana dia hoe tsy milamina, tsy mbola tratra izany fitoniana izany, izany filaminana izany, izany fandriampahalemana izany eto amin'ny firenena ankehitriny. Ankoatr'izay nefany izany firenena izany dia ny reny no fotonteny ao anatiny. Amin'ny maha-renim-pianakaviana, amin'ny maha-vehivavy dia mahatsapa fa marary ilay firenena ankehitriny, marary ny malagasy. Akaiky antsika eto amin'ity renivohitry ny firenentsika ity ny zavatra mitranga eny ankadimbahoaka eny tamin'ny fandravana tamin'ny fomba misy erisetra ny tranona mpiray-tanindrazana. Dikan'izany zany amin'ny mahareny ahy, amin'ny mahareny anay, amin'ny mahavehivavy anay dia mahita fa misy renim-pianakaviana tsy manan-kialofana zao nefa tsika ankalaza an'izany fetin'ny reny izany amin'ny alahady. Manindrona ny fo zany ary mampalahelo kanefa ny tsy vitan'ny alahelo ny famahana ny olana. Ka izay no nahatonga anay androany manomana an'ity valan-dresaka arahanady hevitra ity manodidina ny loha-hevitra hoe vehivavy mirahina mandray andraikitra anandratra avo ny tanindrazana. Ary eo anatin'izay fanandratana avo ny tanindrazana izay dia tsy maintsy lavinay, laviko mijadona ary toerinay, toerintsika ny tsirariny. Tsirariny ny fandravana trano na inona teneniny mpitandro filaminana izay miendrika herim-pamoretana ankehitriny. Tsirariny satria nahoana ny tsy manan-kialofana sy tsy manana trano nenana aza efa manahirana ankehitriny, nefa mba nanana nahoriny teo nandritry ny taona maro ravana. Mety izay ve le hoe fampiarana ny lalàna tany-tandalàna izay milaza hoe miendrika jadona sy tsirariny izany. Ka izay fomba fijerinay izay no zarainay amin'ny ravavinamanay tompona andraikitra eto amin'ny firenena, olom-boafiditsika, olon-tsotra sy ireo anadahy sy ray aman-dreny rehetra hifampizarana izay. Ary heverinay fa ao aorianan'izay dia hisy songadina ny famondronana ny hery mba ho fanohitra hiatrehana sy handavana izany tsirariny izany. Misy hetsika be dehibe fanomezan-tanana voikava mahatratra ataon'ny rehetra manoloana an'izao tsirariny menjady amin'ny mpiray-tanindrazana izao. Izay nefa mahita hoe vonjitavanandro ihany izany fa tsy mahavaolana, fa ny tena kendrena dia mba ny hitondrana vahaolana maharitra, satria izay ngeny nandrandraintsika nanaovantsika ny fifidianana ametrahantsika repoblika manana ny maha-izy azy firenena tsara tantana. Kanefa ankehitriny dia mahatsapa tanteraka fa miainao anatin'ny tebotebo ny roro ary ny fahadisompana tena ny mpiray-tanindrazana. Izay no mahatonga anay reny vehivavy nanasa ampanajana, ampitiavana ny vehivavy toa anay tompona andraikitra ny fitantanana an'ity firenena ity dia natsoina tamin'ny alalan'ny haino aman-jery satria manana minisitry ny mponina tsika. Ahoana ireo mponina tsy manan-kialofan'ireo satria manana solombavam-bahoaka tsika. Inona ny tokony ho ataontsika manoloana an'izany mba hitondrantsika vahaolana maharitra, satria tsika nge tokony raha tany-tandalàna zany dia tokony ho ajaintsika voalohany ny zon'olombelona, ny zo fototra. Anisany ao anatin'ny zo fototra ny zo hanana trano ionenana araka ny tokony ho izy. Izany ny fanamby, izany no heverinay fa mitondra makany amin'ny tena fanovana. Kanefa indrisy zavatra misy ankehitriny dia mampalahelo anay ary izay tsy miondrika amin'ny alahelo fa mitsangana mitraka ary manentana ny ravavin-namana hiara-misy lahy irahina fa tsy azontsika ekena, toerintsika, lavintsika, izao tsirariny menjady amin'ny mpiray-tanindrazana amintsika izao.